tsy maintsy fanatrea ampisolo vavany candidat rotota ny fampitahana atao ionoviny CES elisy pisianina namitaina nanomokandroany ifangatany candidat Jean-Louis Robinson no novaliany tetsy ambonida mbola maro no mpanjifany boky sy manamboatra boky mitentiny 4,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 ariary ny fanjairana boky amin'ny tanany eto andrenivohitra ary efa taranaka telo mifandimby no miasa manao izany eny faravohatra noho ny famogorana fasana nandevonana olona matiny testa 7 taona taty aoriana no nampirongatra amin'ny pesta ao Antsirabe faharoa tany an-toerana nanao fanadihadiana manokana mahakasika izay ny mpanao gazety Gaëtan Ndretsilavo norombain'ny Cristiano Ronaldo fandroa ny Ballon d'Or ny FIFA eo amin'ny baolina kitra Messi no niazony ity anaram-boninahitra ity teo aloha ny Antsipriany izay avy hatrany Ankasitrahana hatrany tompoko lasy tompoko vavy ny fanarana sy tapaka ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ity takariva ity tonga anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika asaina hampanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany mbola misintana ny sainy be sy ny maro hatreto ny lafiny vaovao amin'ny fiainam-pirenena indrindra moa mahakasika ny fifidianana ny fanatrehan'ny absolo vava rotota ny candidat rotota ary androany ny fampitahana natao teny anivy ny CES mikasika ny lisy mpifidianana nanomboka tamin'ity androany ity ny fangatahany candidat Jean-Louis Robinson izay novaliny ny teny Amboda andrano no anton'izany naray ny fanazavana tamin'ny mpanao gazety avy eo fanadihadiana mahakasika izay ary tsy anjara asan'ny fitsarana manokana amin'ny sahanany fifidianana ny fampitahana ny voka-pifidianana sy ny fanasana izany manerina ireo pro-pifidianana ray sy roa alina raha ny fanazavana nomeny Rakotoza François androany malona ny fangatahany Ankolafy Ravalomanana amin'ny ampitahana ny lisy mpifidianana dia nitoposana izany androany tetsy Amboda miankina betsaka moa amin'ny fitaraina no akany ny CES ireo dika mitovy eny amin'ny Zénith. Ka liste électorale nisy nampitomboana be zany dia nangataka izy zany mba ho amarinina dia manao an'izany tokoa zay zany ny atsonanareo ampisehoanareo fa manao fampitahana liste électorale misy zany liste électorale miainga avy any amin'ny PV navoaka ny Zénith ka natsonay zany am'izao fotoana zao zany ny avokany rotota zany hiaraka aminay eto anao fampitahana zany zavatra zany natsona manokana anatrika ny fanamarinana ny lisy mpifidianana nanomboka androany ireo mpisolo vava ny candidat rotota mba hampangarahara tanteraka ny asan'ny CES mandeha ny resaka fa voakaramavoly izy ireo ka miliara no miresaka any ambadimbadika any ny CES izay efa nahazo fandrahonana ankolaka fa fototry ny korontana raha toka tsy mandinika tsara amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Fitarainana zany hoe ny requête tonga aty amin'ny CES no angatahanay ilay pli électoral any amin'ny Zénith zany hoe zahay aloha zany dia tsy manao sady efa didina voakanay raha teo koa zany tsy manao confrontation tsy ao anaty compétence anay manao confrontation an'ilay bulletin de vote any amin'ny 20 000 bureaux de vote fa raha misy fitarainana napetraka taty amin'ny CES dia amin'izay fotoana izay zay manao dia ity dossier iray ity zao zany dia nitakina tany amin'ny Zénith ny bulletin de vote araka reto hitantsika reto dia rehefa confronté zany zay dia mivérifie an'ilay numéro de série izay mipetaka eo amin'ilay bulletin sy ny isambato satria reto efa misy an'ilay cochage nataon'ilay mpifidy dia isana araka ny fitarainan'ilay olona hoe tsy mitovy ny ao anaty PV sy ny bulletin dia izay ny vérifiena zany isana tsirairay mihitsy reto vato reto. Lisy mpifidianana ny isan'ny mpifidy sy ny votoantiny no ampitahina ny fandraiketana ny soratra kosa na ny PV eny ampelantanan'ireo candidat dia mijanona ho tokevitra raha misy ny tsy fidoviana na io momba ny lista na ihany koa momba ny bulletin mpifidianana natery ny CES ihany koa androany fa tsy maintsy tratra ny fepotona ny 24 ny volana janoary daty sy moana ny vokatra ofisialy. Raha ny fanazavana moa izay netiny ity filohany ity rafi-pitsarana ity tamin'ny aty androany ity dia tafiakatra 20 sy 500 ny fitarainana amin'ny fifidianana sy solo-mavombahoaka voaray ao ampelantanan'izy ireo raha tokosaka 90 ny fitarainana sy fitoriana amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Afa tamin'ity androany ity moa dia nitondra fanazavana ihany koa ny avy eo anivo ny havana na ny atoko havana izany ahitana ny candidat Jean-Louis Robinson raha nambaran'izy ireo zany dia tsy nahafa-po ity fampitahana ny lisy mpifidianana no tanterahana teny anivy ny CES ity raha ny fitakian'izy ireo dia ny anatanterahana izany
famitahana izany amin'ny antsipriany ny zavanitranga-teny antoerana kosa dia tsy nazo izay valiny mahafapo izay izy ireo akanto nanaovana izay valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay raha ny fantatra moa dia azo atsy Afrika Atsimo indray ny Dr Jean-Louis Robinson eona amin'ny tompona andraikitry ny SADC iresaka mahakasika ity olana ity fa eo amin'izay lafin'ny politika izay hatrany dia na tsy nilaza mivantana aza dia mazava ankehitriny ny sary fa candidat premier ministre ny filoha teteza mita Andry Rajoelina mezaka ny mampafantatra ireo akaiky azy fa afaka manendry premier ministre amin'isan'ny député azony ankehitriny ny Mapara nanterin'izy ireo ihany koa fa nirotsaka an-tsetrapo ireo député tsy miankina na koa avy amin'ny vondrona politika miaradia amin'izy ireo manerana ny nosy ny antso-mpanao gazety tetsy amin'ny fobe toerany atoko TGV tetsy ambodivona androany moa ireo mpanolo-tsaina politika sy ny olona akaiky ny filohany teteza mita Andry Rajoelina fa nampanazavana ary ohatrany hoe amin'izao misy olona mieritreritra hoe manery na mividy indépendant ny Mapara fa dia nisy nitsangana volombelona teo fa hoe antsitrapo ny niarahany tato amin'ny Mapara dia misavorovoro koa ny sain'olona hoe iza marina moa raha voalazan'ny lalam-panorenana no afaka manolotra premier ministre dia no hazavaina teo hoe araka ny voalazana andiny fa efatra amin'ny dimampolo dia malaza tsara hoe antoko na vondrona toko no zay voatsangana talohan'ny fifidianana tsy peko tsara zay afa makasika izay vaovao ady amin'ny fanendrena ny premier ministre izay dia fantatra ary zao fa i John Lelita ilay candidat niona tamin'ny filohan'ny teteza mita ka nabe resaka ny maro fanovidiana mba hiaraka amin'ny Mapara na dia mbola tsy nisy nanona anarana aza dia efa niary tena sahady ity farany ankilany hita soritra ny tsy fidivikevitra eo amin'ny filohan'ny teteza mita sy ny candidat Hery Rajaonarimampianina ka mety abizara ny candidat Lany Solombavam-bahoaka avy amin'ny Mapara ho an'ny amin'ny HVM izany na ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara fanadihadiana ary mbola misafotofotony eo andapa manoloana ny fanendrena ny premier ministre ary tsy mahatoky tena ihany koa na dia manana ny maro anisa vonjimaiky aza ao amin'ny seza ho Tsimbazaza fantatra izao fa nampiantso ireo candidat mangina an'ireo candidat tsy miankina Lany ho Solombavam-bahoaka i Andry Rajoelina azo antoka fa ny hanosika azy ho premier ministre ny votoantondresaka raha ny zava-misy ankehitriny rehefa zohina nefa isan'ny nametraha ny vahoaka fitokisana ny candidat tsy miankina profon'izany amaroan'izy ireo izay Lany Solombavam-bahoaka maro ny manentena fa afaka nova zavatra izy ireo no izao mipotra izao ny tranga mampiaya raha ny vaovao hatreto tsy mbola nisy anarina ny voaka mikasika an'ireo candidat tsy miankina izay liona mangina tamin'ny candidat premier ministre Andry Rajoelina ka zay ny teneniko hoe ny ao zany tsy nisy tao ny resaka hoe amin'ny fomba fiteny hoe dila tsisy dila zany tao tsisy zavatra fanerena tao tsisy zavatra ny fanomezana tao fa dia fampiresahana hoe inona ny tokony atao mba hampandroso ny firenena somary misy fijery samihafa izay indépendant indrindrandrindra moa izay fijery zay dia hoe mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy hiarako amin'ny maro anisa izahay azo ireo tsy miankina hatrany nefa ny mivondrona amin'ny maro anisa azy ireo ary raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana ka tsy maintsy hiditra hiaraka amina antokona vovonana misy ireo vitsy anisa nefa tsy voavidy vola ary tsahin'ireo lohandohany amin'ny manana ny maro anisa ankehitriny vidiana vola ihany koa hatreto anefa ity candidat izay nitafa tamin'ny filohan'ny Rajoelina ity no fantatra fa handresy lahitra ireo tsy miankina hiaraka amin'ny Mapara ka mbola isy ny fitondrana ny hevitra ireto farany eny andapa ataony ity candidat tsy miankina ity izay nampiantso mpanao gazety androany amin'ny ataontsika hoe efapolo zany zay zao ny indépendant fa mbola mafana dia mafana ho an'ny resaka betsaka ny hevitra tsy mitovy ao anatin'le izy fa dia samezaka mifandresy lahitra eny aloha fa io ane dia tsotra asakasaka tsy maintsy isy toyany ny fionana fa miankina amin'ny fionana amin'ireo indépendant rehetrarehetra namana indépendant moa zany amin'izao dia manodidididina ny ao amin'ny ataontsika hoe efapolo zany zay zao ny indépendant fa mbola mafana dia mafana ho an'ny resaka candidat tsy miankina ampolo mahery eo no fantatra ankehitriny araka ny loharam-baovao samihafa fa efa noraisy ny mpitondra teteza mita mafy ny adivarotra ary ambony ny tolotra hatreto raha ny fantatra sy ny fanazavana azy dia mbola nandrirotra ireo candidat tsy miankina ihany koa ny avy amin'ny HVM izany hoe hatreto tsy i Andry Rajoelina no kendre ny Hery Rajaonarimampianina ho premier ministre ka samy manao izay ho afany ahafahana manana hery hanendrena ny premier ministre izy ireo
fa mitoetra ny ny afany hokevitra amin'izao fotoana izao mahakasika izay lafi ny fifidianana izay ho an'ny GEM dia miankina betsaka amin'ny didim-pitsarana ho avoaka ny CES miaraka amin'ny fanazavana mazava eken'ny rehetra sy mazava amin'ny vahoaka no hitondra ny filaminana eto Madagasikara. Tsy tokony isintsony araka izany didy izay mety tsy hazava amin'ny rehetra na ihany koa takotakona no avoaka ny rafi-pitsarana ity ho ny GEM na ny vondron'ireo manampahaizana nasionaly. Noho izany dia tokony ho raisin'izy ireo antanana ny fangatahana ataon'ireo kandida miaraka amin'ny valiny mazava. Fanampanazavana. Ka avy aleo avoaka n'le didim-pitsarana fa tsy antisipentsika zany le izy. Aleo avoaka n'le izy dia hitatsika eo rehefa avy eo hoe maresy lahatra ny be sy ny maro hoe le didim-pitsarana zay navoakany. Nitakiny ny experts nationaux zany ny GEM dia ny hoe okare io didim-pitsarana zay mivoaka io mba tena angarahara ary mba ho hita soritra ao anatin'le didim-pitsarana zany ny fangatahany ny ankilany sy ny andaliny mba ahafahana tena mamoaka didim-pitsarana miteraka filaminana eto Madagasikara. Vaovao ny fahasalamana kosa indray dia fasana iray nandevenana olona voan'ny pesta tamin'ny taona 2010 nosokafana ka nampirongatra indray ny aretina pesta any amin'ny Fokotany Soazo commune na Mandroartsina district Antsirabe faharoa hatramin'ny alahady fahadimy volana janoary farany teo dia roa no matin'ny aretina pesta amin'ny district Antsirabe faharoa vehivavy kely iray sy iray mpianakaviana moa ny iray olona fito hafa kosa fianakavian'ireo maty ireo no mbola tsaboina amin'izao fotoana izao Kaeton Andriatsilavina mitondra ny fanadihadiana. Tanàna Ratsilalana any amin'ny 20 kilometatra mialan'ny commune kely iray antsoina hoe Mandrosoasina ao anatin'ny district Antsirabe faharoa mbola sarety ny fitaovam-pitaterana be mampiasa aty ary tsy afaka raha tsy fiara matao-dalana. Tsy voalava vokatry ny fakony no piram'ny pesta fa fasana no fongarina. 20 taona aty aorian'ny taona 2010 nisian'ny trangana pesta farany tety nosokafan'ny fianakaviana ny fasiny iray nandevenana olona matin'ny pesta 20 taona tany aloha. Taorian'izay nitrangana indray ny aretin'ny pesta. Olona ray zany maty dia rehefa maty le olona io zany dia nieritreretindreo hoe voan'ny kalina koa hoe nangalatra koa zany dia voan'ny kalina koa dia nalevina dia voalevina indray dia narary indray ny dadany dia kelikely iny maty indray le dadany dia mikenikeny nandevina reo maty indray koa le zanany mbola tsy voalasa nandevina dia maty koa ny zanany dia au total zany olona 4 ny ray maty tamin'izay. Zay moa zany nitatotra heninay tamin'ny mpanentana sy ny dokotera efa niasa teto satria mbola tsy teto toerana tamin'izay fotoana izay. Dia nalevina dia ny tena nampanely be tamin'izay araka ny fitantaran-drareo le izy telo mianaka maty farany tonga dia lamba ray ny namonosana azy. Dia nampidivina tao anatin'ny fahasan-drazana dia tonga dia nikondaniana le fasana nandritra ny 7 taona. Aty izay zany no fitsipika fampifezana amin'ny fahasan-drazana idirana andreny. Dia tamin'ity taona ity araka ny voalaza ny mpanentana fa nisokafan-dry le fasana dia io izy io miverina io indray zany le aretina. Olana goavana sendrain'ireo tompony ndraiky pahasalamana ny toerana araka izany ny fandresendahatra amponina anatona tovi-pahasalamana. Mbola maro ireo izay mino dadarabe sy ny ody gasy isany nahafaty ankizy iray ny fanorana ny atody tarimy noho ny finonom-poana. Herinandro ihany anefa farafatarany dia mahafaty ny pesta bubonika raha tsy voatsabo ary rona 3 andro kosa ny pesta pulmonaire. Fa matoa misy ny fahafatesany olona anankiray zany amin'ny pesta bubonika zany dia noho ny fahatarany ny fitsaboana. Le fahatarany fitsaboana noho ny fefenany ny olona marary na koa ny fanatonany marary ny olona ren'le mpitsabo neti-paharazana. Tsy hoe fanaratsiana zareo fa eto kosa aloha dia sahanay no miteny hoe tsy mety kosa le izy. Aty manko misy an'ren'le mpitsabo neti-paharazana reny dia manotra le bubon na io tarimo dia zay moa le ataon'zareo aty hoe tsy ara-maso kely satria rehefa pitsiriny io zavatra io zany dia tsy hita. Dia rehefa oriny io zavatra io zay araka le nyteneko tariam-boalohany tarikatra dia rehefa oriny io le pesta bubonika io dia lasa mivadika ho pesta pulmonaire. Ny fahatarany fitsaboana sy ny fanatonany olona ireo mpitsabo neti-paharazana araka izany no mahatonga ny olona voan'ny pesta bubonika ho faty. Ho an'ity tranga atao amin'ny commune Mandrosoasina ity efa nisy fepetra-ndraisana ho fiarovana ny mety ho fianaky ny aretina. Nrarahana an'le crésile dia natao anaty sachet dia nifonosana lamba tsara matevina be mihitsy dia lavaka 1,50 m zany no nandevenanay anazy natao aniroka zay lavitra amin'ny tanàna moa izy dia rehefa treo mbola mitondrana andeha mandeha tamin'le crésile
de ny saromana de nitondrana de mandrotsaka tany de manondraka tondrana de pulvérisateur mazaka 10 litre ngambany eo amin'ny 30 litre eo zany ny ranom-panafodina ampiasainay. Misy koa le atao hoe chimioprophylaxie zany. Le chimioprophylaxie zany hoe zay olona ny fandray tamin'ireo le marary ireo zany na io le maty io de mena fitsaboana manokana. Mena fitsaboana manokana de mandritra ny 5 andro de ireo fitsaboana ireo no miaro azy, le fanafody ireo zany miaro azy tsy ho tratra n'ireo le aretina mpahazo an'ireo le olona ireo. Na dia izany aza 12 andro aorian'ny fitsaboana vao azo lazaina fa voafehy tanteraka ny fianaky ny pesta tany an-toerana. Matetika tombanina ho aretina mora sitranana ka vita fitain'ny mpiara-monina eny ny fitsaboana ary aorian'ny trangam-pahafatesana trano vao miazakazaka manantona mpitsabo izy ireo. Mafana hoditra aloha no trangam voalohany dia nisy mivotovoto. Dia amin'izao fotoana izao efa satrapy ilay olona dia efa voararaka fanafody ny tanàna sy ny manodidina dia efa tsisy atahorana intsony ny fahasalamany sy ny fifindrany amin'ny olona hafa. Ho an'ny taona 2024 nahatratra 510 ireo trangana-aretina tany amin'ny faritra Vakinankaratra izay mitsinjara amin'ny distrika 3 Faratsio, Betafo ary Antsirabe faharoa. Olona raiky amin'ny 20 izany izao no maty pesta raha toa ka 7 no notsaboina hatramin'ny volana Novambra no makaty. Vaovao any amin'ny faritra Analanjorofo dia nanao fametraha-pialana vaobe ny mpikambana amin'ny kabinetran'ny faritra Analanjorofo 5 amin'ireo mpikambana 7 moa no niala omaly izay araka ny vaovao avy any an-toerana ny fihetsiky ny lehibe ny faritra vaovao no antony izay tsy vitovikevitra izay. Mitatra ny vaovao ny mpanao gazety Mikael Issa izay any an-toerana. Afaka miditra ianao namana Mikael Issa raha toa ka mahainao anay. Mikorontana ny fitantanana ny faritra Analanjorofo nametraha-pialana vaobe ireo mambra ny kabinetra. Fanolotsaina anatin'ny faritra Analanjorofo misy 5 no nametraha-pialana vaobe omaly alatsinainy 13 janoary 2024. Anisan'ny nametraha-pialana ny inspektera eo anivon'ny faritra Analanjorofo Ramarson Jacques. Araka ny fanazavana nentin'ny Tsiantoko François dia zokolo indrindra amin'ireto mpanolotsaina nametraha-pialana reto tamin'ny mpanao gazety ny andron'ny alatsinainy 13 janoary tetesena io dia noho ny fahatsapana fa mivoana amin'ny fifanarahana sy velorano natao ho fampatsiona amin'ny faritra Analanjorofo ny fitantanany lehibe ny faritra Analanjorofo Ramaroa Mihisa Sylvestre José Mathias sy ny tale kabinetra ny Dirkab Toto Wenceslas Ludovic no anton'izao fametraha-pialana vaobe nataon'izy ireo izao. Raha ny tatitra nataon'izy ireto hatrany tao anatin'ny efa-bolana ny tantanan'ny Ramaroa Mihisa Sylvestre José Mathias ny toeran'ny lehibe ny faritra Analanjorofo dia tsy nisy fampandrosoana tanteraka indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Tsy nisy ihany koa ny fanateterahana ireo fanamby natao tamin'ny vahoaka mikrosifana araka izany ny faritra Analanjorofo. Na itsy reto mpanolotsaina nametraha-pialana reto fa raha nilaza fa ny lehibe ny faritra Analanjorofo sy ny tale kabinetrany ny vato misakana amin'ny fampandrosoana ny aty amin'ny faritra Analanjorofo. Nambaran'ireto mpanolotsaina reto hatrany fa tsy nitoerana mihitsy ny olana fa noho ny fahatsapana fa goragora sy mandeha araka ny tokony izy ny fitantanany faritra Analanjorofo ka leon'izy ireo nanao ity fametraha-pialana vaobe ity. Miteraka resabe eto andrenivohitr'ny faritra Analanjorofo izany tsisy savoritahana misy eo anivon'ny faritra izany. Tombana ny olon-tsotra mpanara-baovao politika eto an-toerana fa hiafara amin'ny fidinana an-dalambe ho fanesorana ny lehibe ny faritra ny raharaha. Mikael Issa eto andrenivohitr'ny faritra Analanjorofo ho an'ny KOL-TV sy KOL-FM. Taloha kely ny fifidianana filoham-pirenena moa no efa nanomboka nalaza ity lehibe ny faritra ankehitriny ity anoho ny tsy fanajany ny tsy fombana amin'ny atsina ny areo izay tokony ataon'ireo mpitondra fanjakana ka naporosiany mivantana ireo vahoaka hifidy ny kandida ery Rajonary Mampianina na dia voarara ny lalana velona azy izany. Ezana ihany ny antso ity lehibe ny faritra ity tamin'ny ity androny ity sainga tsy azo mihitsy moa ny tenana enona fa mbola isan'ny fanampanazavana izay hoentiny makasika izay vaovao izay fa rehefa vatsy feneriva-tsinanana isika dia azo indray any Mahajanga efa azo lazaina fa milamina ny fandriampahalemana ao Mahajanga ao io arivo io raha iverenana ny zavanitranga tany an-toerana moa dia nisy ny vidinana an-dalambe nataon'ireo andehan'olona ateo alohan'ny lapan'ny tanàna fanakanan-dalana fitondrana takelaka tsy manaikina ny esorana ny filohan'ny oniversité any an-toerana ireo andehan'olona ireo io maraina io ny tatitra ny vaovao ny mpanao gazety any an-toerana Hervera Manatso. Vaovao nenga avy ety Mahajanga
mbola mitoetra any ny fetsiketsehana ataon'ireo andehan'olona sy manaiky ny fanalana ny filohan'ny université Andriamatoa Ravesa Zafera Antoine. Fantararaka izany fa eto alohan'ny lampatanana dia misy fetsiketsehana ataon'izy ireo izay amin'ny alalan'ny fanakan-dalana moa ny fetsiketsehana ataon'izy ireo. Nisy ary ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety io maraina io ka anisan'ny nisodrin'izy ireo amin'izany mifanekena any fananany filohan'ny faritra eto Mahajanga Andriamatoa Saïd Ahmad Jafar sy ny filohan'ny université ary ny lehiben'ny district ny Mahajanga voalohany. Fantatra ihany koa tamin'ity fanambarana ity fa tsy anaiky an'izay izy ireo fa raha izay dia izy kosa ny fandraisana fepetra efitra izay ataon'izy ireo. Manoloana ny lapan-tanàna moa misy ny tenanay amin'ity anio ity ka raikitra ny savorivory amin'izao fotoana izao. Ary mbola atreto ihany moa mitandro filaminana avy eo amin'ny Omoreg andamina ny raharano. Fantatra arak'izany fa mbola itoy ary somary ayafana ny toedrara misy eto Mahajanga. Miaraka amin'ny filanjana banderole moa ireto andian'olona ireto izay napetrakan'izy ireo eo alohan'ny lapan-tanàna izay banderole izay misoratra hoe izahay efa nofotanao tamin'ny taona 2024 dia mbola misy amadika anay ihany ianao amin'izao fotoana izao Andriamatoa ministra. Marina moa fa tsy nitsindrin'izy ireo hoe ministra n'ino na ministra n'ino ity iantefan'ny fangatan'izy ireo ity fa mbola mitohy hatrany moa izy ireo ny fitokonana izay ataon'izy ireo ary tsy maintsy amafisina izany rehetra izany. Izay ny vaovao azo lampitaina ho an'ny televiziona Cool TV sy ny Cool FM. Ny ariva teo moa dia efa nanomboka nanao ny fisavana ny tampitanàna ny Boeny ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny Emoreg mba hisoroana izay ho mety ho fanakorontanana. Fa manara-maso akaiky ny fivoaran'ny raharam-pirenena ny antoko malagasy miaramainga namoaka ny fanambarana ity antoko ity androany momba ny toedrara any Mahajanga. Misongadina amin'izany ny fiaraha-miora amin'ny université sy ny fianakaviana ary ny mpianatra ao Mahajanga noho ny vona izay nitranga. Manameloka tanteraka ny fihetsika namozana ain'olona ny MMM ary mitaky farak'izay aingana ny ananganana voamera mpanao fanadihadiana manokana mba ahafahana manasazy ireo tena tomponantoka tamin'ity raharaha ity. Miantso amin'ny fitoniana araka izany ihany koa ny antoko ary manameloka ny fanapahan-kevitra tsy ampiheverina izay mety hitera-doza taka ny fampiatoana ny filohan'ny université ny Mahajanga Ravesa Zafera Antoine izay any ivelany noho ny fianakaviana izay marary ankehitriny. Manainga ny tompona andraikitra rehetra anaja ny lalàna amin'ny feno université ihany koa ny MMM momba ny fizakantena na ny franchise universitaire. Fa vaovao mahakasika ny lafiny sosialy kosa indray dia tsy mbola nahazo tambi-karama ihany hatreto ireo maître Fram na dia efa nisy aza ny fampanantenana avy eo anivon'ny draine tamin'ny herinandro lasa teo. Nivenany tokona teo amin'ny draine ny maître Fram mivondrona anatin'ny anefana ny Association nationale des enseignants Fram en activité. Nezaka ny tetiny manam-pahefana maro isan-karazany moa izy ireo nitady ny fanazavana momba izay tambi-karama izay Zora Kotondrina. Rehefa tsy nahazo valitena mafapo teny amin'ny draine ireo maître Fram mivondrona ao amin'ny Association nationale des enseignants en activité na ANEFA momba ny resaka tambi-karaman'izy ireo dia nandeha niakatra teny amin'ny trésor public. Tsy nahazo valitena mafapo teo anefa izy ireo ka nandeha nidina ny azon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Raha ny vaovao azy mantsy dia efa nanao fanambarana an-tsoratra ny UNICEF fa efa andalina ny fandoavan'ireo tambi-karama efa bolana takiny ireto. Tsy mazava amin'ireto maître Fram ireto ny fandehan'ny volan'izy ireo ka izany no mahatonga izao fanadihadiana fotony izao. Izay zany mijery fototra hoe aiza ny tena problème ny subvention mpampianatra Fram satria araka ny taratasy voarainay dia hoe mikatona compte de dépôt ny compte rehetrarehetra ny draine maneran'ny Madagasikara dia nefa izahay tsy dia miditra amin'izany fa nay subvention tsy mivoaka mamparary anay dia jerevana hoe aiza ny tena blocage subvention tsy mivoaka. Nanapa-kevitra ny hidiny fotony eny amin'ny UNICEF fa ny anefa ho any rapitso mba hitady fanampanazavana sy ny anadiady ny antony tsy mbola mahatonga ny volan'izy ireo hatramin'izao. Avy dia mandeha any amin'ny banque privé fa tsy mandeha aty amin'ny banque générale aty fa mandeha banque privé zany hoe zay zany any stratégie ataony UNICEF. Tsy mbola mazava hatreto ny fandehan'ny volan'ireto maître Fram ireto nanakaiza nanakaiza tsy hitsahatra araka izany ny fitakian'izy ireo mandra-pahavoarain'izy ireo tambi-karama efa bolana ireto. Fa hotokanana tsy ho ela kosa amin'ny afaka andro vitsivitsy zany ny université eny Ankatso raha nita tena toerana dia efa manomboka ny fanadiovana fanampanazavana. Cité ety Ankatso efa ifandovana eo amin'ny sampiraita-po sy ny mpiavana na vidinina 7 ariary raha toa ka olon-kafa no omena azy. Afira sy bizina ny fizarana ny cité ny mpianatra.
mampitangana ny hofatrano ity manodidina ny oniversite izany. Ny cité efa misy raha teo tsy maraka ny filampianatra intsony. Kofa andra magnoragna karaha ike io lasa legny raha jiaby na mpianatra, misy mandratra rafa ndraiky, misy mashinin'olo maratra azony rano mitetey. Mitery kely ny trano kely tsy tena kely ny entana tsy maro ny pneu na hoe tanosika entana kely fa mijaly zay motora amin'ny trano satria zay efatra dia lasa mijaly be zay. Anovany zava-misy ve ny fitokanana an'ity trano mpianatra vaovao ity? Maherin'ny 2 arivo ny fangatahana hipetraka amin'ny trano vaovao mpianatra ity Ankatso, eninjato kosa no tafiditra amin'izany. Tsy mora araka izany ny asa miandra ny Croix amin'ny fitsinjarana ity trano ity. Eo am-pandiniana ireo taratasy fangatahana sy fijerena akaiky ny momba ny mpianatra manao fangatahana izy ireo. Olona efatra isaky ny efitra iray no eritreretin'ny Croix hitsinjarana ny trano. Miandra ny fahatongavan'ireo fitaovana tahaka ny fandriana, ny kidoro ary ny latabatra sy ny seza no afahana mizara ireto efitrano ireto. Raha ny fandrinay atao amin'ny Croix aloha zany dia efa ela ty trano ity tokony voazara. Nefa mbola maro ireo kipitsikipitsiny izay tokony mbola hojerevana zany. Hatramin'izay aloha dia ny zavatra tena hoe goavana be andrasanay dia ny fisiny le équipement le trano. Dia ny faharoa zavatra fotodrafitrasa goavana be zao zany dia tokony mba misy fanolorana azy aty amin'ny mpianatra zany na ny fitokanana azy indrindrandrindra. Dia ny fandaminana moa zany izahay tato amin'ny administration dia efa manomana raha ny tena tianay dia tokony voazara samasary amin'ny fotoana. Raha ny fantatra, izany ny Croix izay tsy ampisy kolokolo amin'ny fahazahoana efitrano amin'ity trano vaovao ity. Tsy hisy araka izany ny fandovana na fividianana efitra amin'ny tompo-toerana rehefa hipetraka ato ireo mpianatra mahazo ny trano. Tsy ho gabraraka intsony ihany koa ny fitantanana ny jiro sy ny rano izay hitovy sokajy amin'ny jiro sy ny rano ny tokantrano tsotra. Vaovao mahakasika ny toetrandro kosa dia efa lasa lavitra any amin'ny 740 kilometatra ny morontsiraky Madagasikara ilay rivo-doza Colline ankehitriny ka efa tsy ahina intsony ny siny ny fiantraikany eto Madagasikara. Nanomboka omaly moa dia andeha andrahona matevina no aray maso akaiky noho ny rotsakorana terany any amin'ny faritra avaratra tsy nanan'ny nosy. Tsy mbola ina ny ivadia no rivo-doza treto raha ny fanazavana avy eo anivony sampana mpamantatra ny toetrandro. Ambola andro fahavaratra kosa no mamaritra ny toetrandro amin'ny faritra sisa manerina ny nosy. Fanampy mpanazavana. Misy an'le andeha andrahona matevina izay ranomaso akaiky ao amin'ny avaratra tsy nanan'ny Madagasikara ao anelanelany Antsiranana sy Besalampy ny misy azy efa nanomboka omaly moa izy na ranomaso akaiky ary efa misy ny filazana fanairana lefa ho an'ny faritry Boeny sy Melaky ary navadika filazana loza manambana izy ho an'ny androany satria amin'le rotsakorana betsaka zany nanomboka omaly ary mitoy ho an'ny androany. Vaovao mahakasika ny hatoekarena dia solika mahatratra any amin'ny 7 sy 500 sy 7 alina sy 7 hetsy sy arotapitisa sy efatralina litatra no andoavana 7 sy 200 ariary isaky ny litatra sy gazoal mahatratra any amin'ny 510 sy 10 hetsy hatrany no andritsahana ny 720 ariary isaky ny litatra no lafiny ireo mpandraraha efatra ao amin'ny sehatry ny solika tamin'ny taona 2010 sy 2020 rahantsika ny fanadidina mahakasika izay. Ny solika ampiasaina amin'ny fitaterana sy ny ampiasaina amin'ny fitaovana mampiasa lalana ihany no andoavan'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny solika tamberimbidy amin'ny tahiry ho fikojakojana ny lalana na ny fer. Io ilay antsoina hoe redevance pour l'utilisation des routes na ny juge. Efatra amin'ny taona 2010 sy 2020 no tsy nandoa ara-dalàna io vola io tany amin'ny fer ireo mpandrarany solika. Nanakana sy ahavita ara-dalàna ny famatsiana ireo asa momba ny lalana izany ka nampitatra ny olany faratsiany lalana. Le retard dia mihodina ataontsika hoe any amin'ny tena 3 isanjaton'ny kapasité amin'ny fer ny fer. Raha ny termana volume monétaire zany na tena portefeuille na marsen resantsika amin'izao fotoana izao. Manoloana io tsy fandoavana ara-dalàna ny etra tokony aloha io, tsy mazava ny andraikitry ny tsirairay. Tsy misy ny fandraisana fepetra mikasika ireo mpandraraha ireo. Mifanilika andraikitra rahateo ny voakasika izany.
ny tena manao ny recouvrement ataontsika hoe anamon'izay atao ny OMH fa izy ny antety am'izay zay zany madélicat kely an'le environnement juridique tsy tena manana prérogative mazava ny faire en soi hoe andeha anao recours anao recouvrement hatreto aloha tsy mbola nisy zavatra mandeha hoe amina contentieux fa négociation entre ny comité de tutelle sy ny compagnie pétrolière no natao. Tsy mandray ny vola arotsaky ny mpandrarà mivantana ny OMH na ny ofisy malagasy misahana ny solika raha ny fanazavana azonay teny an-toerana. Taratasy fampahafantarana ny etra tokony aloha no avoaka ny OMH noho izany ny ferany tokony andray ny andraikitra mikasika ny fitakiana ireo jura ireo eny anivon'ny mpivarotra solika. Dia anjarany any fer no manao any constatation droit-ndrareo zany hoe ny ordonnateur en fer zany azo ny anton'izay dia tsotra fotsiny satria any amin'ny budget any fer ny redevance en fer mandeha fa tsy aty amin'ny budget de recette ny OMH avelively. Ny OMH zany raha mijery ny compte ny OMH anareo dia hitany hoe tsy misy recette na fonds d'entretien routier na redevance d'entretien routier mihitsy miditra anatin'ny recette ny OMH sur le plan budgétaire. Dia ny dikan'izay systématiquement tsy anjaran'ny ordonnateur ny OMH mihitsy no manao gestion amin'ny reo le phase administrative en matière de recette ho an'ny fer. Zay zany ny zavatra tokony fantatra tsara. Fifampizarana andraikitra sy ny rafitra no olana eo amin'ny fer sy ny OMH. Tsy manana olana mitovy amin'ny fer ny OMH izay mandray tamberim-bidy amin'ireo vokatra solika rehetra amidy ny mpandrarà eo amin'ity sehatra ity. Afana eo aza ny fiazakazan'ny teknôlôjia avolenta dia pinjo manandanja ho an'ny mpanjifa sy ho an'ny taranaka faramandimby ny vakoka na fahatserovana na ihany koa fahalalana voarakitra ny tsoratra ary arovana ho boky. Mbola maro no mpanjifa ny boky no manamboatra izany. Mitetina moa hatrany amin'ny 4,000 ka hatramin'ny 2,000 sy iray alina ny fanjairana boky an-tanana amin'ny tanana izany eto Andrenivohitra ary taranaka 3 no efa ndimby nanao ity asa ity te tsy hifaravohitra. Narindra Andrianomanana. Ny boky taloha, ny gazety sy ny fihirana no tena be mpitondra zairina amin'ny tanany ety amin'ny orinasam-pianakaviana efa naharitra ampolo taonany maro ity. Ankehitriny, miankina amin'ny refiny boky ny vidiny ka mitetina hatrany amin'ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 sy iray alina ariary ny fanjerana izany. Tahiry manokana ho an'ny taranaka no tena antony mahatonga ny akamaroan'ireo mpanjifa anao izany ity. Pejy tokana na boky tranainy no kirakirain'ny Roland sy ny fianakaviana eto Faravohitra. Hoe misy boky sarobidy zany mipetraka ho anazy zany tiany ho apetraka ho an'ny taranaka dia fonosiny le izy dia atao tsara fono mihitsy zany dia mipetraka ho an'ny taranaka mihitsy le izy. Misy taratasy ray fotsiny no ataony dia atao tsara fono tsara izy. Ny boky mipetraka ho an'ny taranaka zany vita tsara mihitsy izy amin'izay. Sairina amin'ny tanana ampiasaina fanjaitra sy kofehy efa taranaka 3 fandimby izany hoe fahaizana ny fantovana no niveloman'ireto mpianakavy ireto. Samy havanana amin'ny zaitra sy ny fandrafetana ny boky izy ireo. Manana ny toerany avy izy ireo hatramin'ny fanadiovana ny boky tota ka hatramin'ny soratra atao eo amin'ilay boky. Tratratra raha betsaka ilay fascicule dia elaela izy vao vita. Fa raha kelikely dia any anay tanana. Zay mbola tsy manana masinina le mandretra azy. Na masinina fa zareo mahatanjaka ohatra hoe loteriana na manana an'ireny fa ny anay tanana atao. Ankoatra ny boky miavaka ho an'ny fianakaviana, mbola misy ireo mpanjifa tahaka ny mpanoratra sy mpikabary no liana amin'ny fanjairana ny boky amin'ny tanana. Ny fetran'ny fanjairana ny boky amin'ny tanana, ny isan'ny boky izay miankina amin'ny tanjaka sy ny herin'ny mpiasa. Ny fanjairana ny boky amin'ny tanana izay manome lanja azy ireny matetika amin'ny maha asa tanana azy. Dia vita orsity zany izy. Rehefa vita orsity izy dia asina apetraka aloha dia avy eo manao carton. Refesina zany carton carton efa refin'ny gabarit an'ilay boky. Dia rehefa voarefin'ny gabarit an'ilay boky dia ity impression ity zany apetraka eto ilay carton zany asina lakôly zany dia apetraka eto. 10 taona mahery ny fianakaviana Raboana no teto Faravohitra. Ny fanjairana trano no naomby hatrizay. Mateza,
tsy latsa-danja amin'ny zava-bitany fitaovana no vitan'ireto valy mianaka ireto. Ho an'izy ireo mampanetry tena nefa manan-danja satria toy ny fitahirizana arena ho an-taranaka amin'ny faramandimby ny asa fanjairana boky. Tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ny teratany malagasy na vahiny any ivelany any no manjaitra boky eto. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena saingy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ilay Espagnol Cristiano Ronaldo milalao amin'ny Real de Madrid no nahazo ny baolina volamena na ny Ballon d'Or izay omeny ny FIFA ny mpilalao mendrika indrindra eran-tany tamin'ny taona 2014. Notanterina omaly hariva moa ny lanonana nalorana izany latsa-dranomasy sy Cristiano Ronaldo teo ampandraisana ny loka lehibe. Ilay Argentin Lionel Messi sy ilay Frantsay Franck Ribéry no mpifaninana tamin'ny akaiky izay no heverina fa tokony ahazo izany Ballon d'Or izany. Ireto farany moa izay nanio fair play ary nanambara ihany koa fa mendrika ny Cristiano Ronaldo izao toerana izao nandefa taratasy fiarabany azy avokoa ny klub izay mpifaninana amin'ny any ivelany toy ny FC Barcelona moa izany. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay hatrany dia vaovao anisan'ny nalaza tatsy Brésil hatramin'ny andohany ity taona ity ny azony hoe lehibe indrindra eran-tany tao Rio de Janeiro. Rotaona nifanesy izao ity azony hoe ao Brésil ity no mitana ny laharana voalohany amin'ny Guinness de record. Avo indrindra izay manana lavatra any amin'ny 1.4 metatra izany. Tsy azo hiadikevitra niavaka tsy tahaka ny tany amin'ny firenena rehetra ny noelon'ny Breziliana tao Rio de Janeiro nahita ity azo noelon'ny joalajoala ity avokoa ny mponina manodidina izay mipetraka amin'ny 10,000 kilometatra manodidina izany rehefa alina ny andro. 1.7 metatra ny avon'ity azo noely ity. Isan'ny nampiavaka an'ity azo noely ity ihany koa ny toerana misy azy izay mitsingevana eny ambony rano. Efa 20 izao no niezaka nanao tahaka izao ny tanàna ny Ladrigo de Freitas ao Rio, saingy roa taona izao no nahavitany izany ho avo dia avo raha toa ka mahery ny 50 metatra ireo teo aloha. Tsy ny habeny ihany fa ny endriny sy ny ravaka eo any no mampiavaka ity azo noely ity. Miovaova ny sary sy ny loko hita eo aminy. Guirlande mirefy 20 kilometatra sy takamoa na ampola 3.3 tapitrisa no nampiasaina ary olona 200 no nanamboatra izany. Herinandro mahery no nanamboarana azy mialohan'ny voalohan'ny volana Desambra ary vao andro vitsivitsy izay no nanomboka noravana ity azo noely lehibe ity. Nampiakatra nisan'ny mpizahatany tonga nitsidika any Rio de Janeiro nandritra ny farany taona sy ny fiandohan'ity volana janoary ity ny lazan'ity azo noely ity nampitombo volanitra tamin'ny kitapom-bolan'ny commune Rio ihany koa. Mbola nametraka fanamby ireo mpikarakara fa mbola hiakatra avo kokoa noho ity 1.7 metatra mahery ity ny azo noely io amin'ny herintaona. Ho antsika eto andrenivohitra Madagasikara ny afomanga rehefa ny aliny 15 jona no rento mihoatra ny 100 metatra hita indray mandeha isan-taona tahaka izao. Raha toa ka efa nanomboka nanao azo noely lehibe mirefy 10 metatra ihany koa ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandram-peona ho amin'ny manaraka indray.